Nahoana isika ny tsy mahafoy mihitsy an'ireo hoe hevitra mibahana meloa amin'ny momba ny soratra masina. Asaiko ampitiavana mihitsy ianao ao anatin'izao fandarina universeny io zao handinika ny antony mahatonga antsika tsy hahafoy an'izany hevitra mibahana meloa izany. Saotra ho an'Andriamanitra andao isika hiaina fifaliana satria mbola no velominy ny aintsika ary ny saintsika aza mbola sokafany atakatra ny hevitra ny soratra masina. Andinika zanadao hevitra isika anio mahakasika an'ilay hoe ny hevitra mibahana meloa izay efa apetrako meloa atao tsaiko izany, fa melohan'ny andiniantsika an'izay miaraka amin'ny soratra masina dia andao isika hivavaka. Tompo masina ô, mangataka manokana aminao mihitsy izahay mba hanampy anay ianao, hanoro anay hoe reto ny hevitra mibahana meloa ao an-tsainay mba tsy hahatonga anay hanimba anay izany, satria matetika hevitry ny tena sy araka ny sitrapon'ny nofo izany. Dia toroy lalana ary zahay mba hahafoy azy ireny, fa anaiky kosa ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Hevitra mibahana meloa. Inona ny hevitra mibahana meloa zao? Dia mety tsy fantatrao izay, nefa mety iainanao be dia be hoe ny anahy rehefa zao dia zao. Ary ny tsirairay avy samy mametraka an'io ny anahy rehefa zao dia zao io dia mahatonga antsika ho mafy fo zay matetika. Lasa tsy misy ny famondram-po ary manimba antsika sy ny hafa ny fanaovana an'izay. Zao no voambara, ny olona matetika izy dia mifikitra amina fahadisoana na dia efa aseho mazava tsara aza ny fahamarinana. Ity no marina dia hitanao araka ny soratra masina, fa hoy izany hoe ny anahy ty ihany. Izay ilay hoe hevitra mibahana meloa. Fa zao sedraina, mila sedraina amin'ny tenin'Andriamanitra daholo ny fotom-pampianarana rehetra, fa izay voalaza ny soratra masina ihany no tokony ho rahantsika, satria ny atao hoe soratra masina dia feon'Andriamanitra. Ny fivavahana amin'Andriamanitra izany dia ny fanekena mazava ny soratra masina sy ny fanarahana ny taridalany. Raha tsy mamaky ny soratra masina moa tsika ataontsika ahoana ny fahitan'izay? Fa lasa tonga dia hoe ny anay zao no ampianarina anay dia io ihany ny anay no natao inonay. Na dia efa hitako mivantana zao ao amin'ny soratra masina azy hoe zao no lazain'ny soratra masina. Andao isika anokana fotoana mihitsy handalinana ny soratra masina mba hialana amin'izay hoe karazana fahajambana ara-panahy izay, fa mila mahita mihitsy ianao hoe zao no lazain'ny soratra masina, dia araka ilay hoe mivavaka aloha mba handiniana azy amin'ny mpilaminana, dia hatakatra azy araka ny hevitra tian'Andriamanitra ampitaina aminao ianao. Zao maro manazava ny soratra masina, fa saingy zao araka ny fiheverany manokana no anazavany azy. Mamitaka ny tenany izy amin'izay fotoana izay ary mamitaka ny hafa ihany koa. Lozan'izay havian'ny fahatafitohinana nefa amin'izay fotoana izay. Tandremo izany mba tsy ny tenantsika na izaho izay miteny izao aza dia tsy ny tenako, tsy ny hevitro no asehoko, fa ny sitrapon'Andriamanitra no jerentsika miaraka, dia miara-mianatra isika. Rehefa mandinika ny sitrapon'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra izany tsika, dia tsara mihitsy ny manana fo mihetry hoe esorina daholo aloha izay eritreritra rehetra hoe zao no tokony ho azavain'ny soratra masina amiko ilay zavatra inoko ohatr'izao, fa hoe inona ny tenenin'Andriamanitra. Elana zany ny zavatra misy fitiavan-tena rehetra. Hitanao io hoe inona ilay zavatra misy fitiavan-tena amin'ny mbola tsy fantakaranao ny soratra masina, fa hoe ny anahy zao ihany ny itiavako an'io, na hoe zao ihany no azoko an'io, na hoe zao ihany no andraisako an'io. Fa zao ny hevitra izay nikolokoloana hatry ny ela dia tsy tokony heverina hoe tsy mety diso izany. Fa na hevitra anankiray hitako tamin'ny fotoana anankiray aza dia rehefa nandeha ny fotoana dia hoe ohatra ny diso indraika izy iny, rehefa nijerena tamin'ny fiainana no hamarinina tamin'ny soratra masina. Fa zao ny soratra masina ihany no tsy mety diso, ary io tsy niovatra amin'ny fotoana nanoratana azy ka mandraka androany. Dia ao zany ny manitsy antsika araka ilay hoe ny soratra rehetra nomeny tsindrimandran'Andriamanitra dia manitsy ny diso. Dia andaontsika anaiky an'izay fahefana hanana ny soratra masina izay. Betsaka ny lesona tokony ho raisintsika avy amin'ny soratra masina, avy amin'ny fianarana ny soratra masina moa zany marimarina kokoa, ary mila mandinika azy izao sy ianao. Dia maro koa ny hevitra tsy izy tokony ialantsika, fa ny fandinian'ny soratra masina ihany no ahafahantsika mahita hoe ary tsy izy ka izany hevitra izany. Fa ampian'Andriamanitra mihitsy ianao amin'ny alalan'ny fanahiny hahita ny tena marina. Andriamanitra sy ny rafitra rehetra napetrany, izay ihany no tsy mety diso. Ary ilay tenin'Andriamanitra anisan'ny rafitra napetrany, izany hoe ho an'ny olombelona, dia tsy mety diso ihany koa ny teniny.
fa ndreo izay mihevitra hoe tsy ahafona ovinana ovinana ny hevitra efa tanany miloha an-tsaina na le mibana miloha zany zay ankamamina dia hoe tsy hanovany fiheverany mihitsy dia ho hitany rehefa amin'ny fotoana aorindrina any fa ho diso fanantenana ihany izy mba tsy ho zasy ianao anie zany aza ho diso fanantenana hoe aika tsy nitombona ihany le zavatra tena nietretiko nety hatramin'izay fa ndao amafisina ny fiarahantsika amin'Andriamanitra amin'ny fandiniana soratra masina raha mbola mifikitra amin'ny hevitro manokana hoe zao ny anany andraisako an'io fa tsy hoe ny hevitr'Andriamanitra hoe ahoana ny tenen'Andriamanitra amiko dia tsy ho tanteraka mihitsy le hoe firaisana izay tadiavin'i Kristy ho an'ny mpianatra rehetra. Miandrandra isika angamba eo amin'ny fiainana hoe tokony mba iray daholo ny fivavahana ve sa hoe tokony mba hitovy daholo ny zavatra rehetra atao. Fa rehefa tsy mbola manaiky ho fihezin'ny tenin'Andriamanitra ny sain'ny rehetra na ny mpampianatra fivavahana na ny mpitaram-pivavahana na ny mpivavaka na ny mpianatra zany ho isika dia mbola tsy ho tanteraka izay hoe firaisana izay antom-bavaka Kristy hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Fa ho tanteraka ihany nefa izay rehefa tonga ny fotoana izay ahatonga saina asy ianao hoe andao anaraka an'izay voalazan'ny soratra masina io ihany no mitondra antsika. Izay ambaran'ny soratra masina dia ekena fa izay tsy ambaran'ny soratra masina dia lavina. Ampatanjaka ny toe-panahintsika ny Andriamanitra amin'ny fahatakarana an'izany ka afoizo ireo mbola zavatra mipetraka ato an-tsaintsika hoe ny anahy zao ihany ny andraisako an'ity sy zao ihany ny azoko an'ity ny anahy zao ihany ny ataoko fa za tsy manaraka an'izay teneninareo any satria tsy le tenenin'ny olona izay mampianatra no zava-dehibe fa izay tenenin'ny soratra masina ilay mpampianatra lehibe no tena ambony indrindra. Tiako ianao raha hanapa-kevitra miaraka amiko, asaiko mihitsy ianao hanapa-kevitra miaraka amiko hoe andinika ny soratra masina, angataka ny fanan'Andriamanitra, anala ny hevitra mibahana meloa ary andray ny tombontsoa. Dia rehefa mandray ny tombontsoa dia mizara an'izany tombontsoa zany kosa ho amin'ny hafa. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra ao misaotra anao fa tianao sisitraka ao mihitsy ny ialanay amin'ny hevitra mibahana meloa izay manimba anay satria mandiso fanantenana ireny. Mamindrafo aminay aza vela hifikitra amin'izany izay fa ampio izay hanokana fotoana foana andiniana ny soratra masina amin'ny fotoana izay tena milamina sy mangina indrindra ahafahana mifandray aminao dia ilaza ny hevitrao aminay ianao amin'ny alalan'ny fananao masina manoro ary hitari-dalana anay koa ianao amin'ny alalan'ny fananao masina izay mampatsiahy dia andeha amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana izahay. Ta io izay nanaraka ny fandarina rehetra mba ho velomin'ny teninao sy ho asoavin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.